Bonjour, bonsoir adolona antsika rehetra any tokantrano sy amin'ny toerana izay andrenesantsika ny fampianarana ny boky ny apokalipsy. Saotra an'Andriamanitra lehibe indray antsika raha afaka mifanatry tava sy afaka mihaona eto amin'ity an'ity hanohizantsika ny lesona. Tsika moa izany ao anatin'ilay ivom-besatry ny boky ny apokalipsy hiary miresaka ny amin'ilay resaka hoe bibidia tsika ary dia mafy ny tafiotra izay afafan'ilay ratsy amin'ny alalan'ilay fampianarana satria tsy zakany mihitsy io ka miasa amin'ny fomba rehetra izy ka manasa antsika ho an'izay manaraka ny fampianarana mba hiambina mbavaka mafy ary metraka amin'Andriamanitra ny fiainany satria Satana tsy amelanao ienao ny fampianarana izany. Satana tsy amelanao afantatra ny zava-miafy ny faminan'ino izany. Ary raha momba ny ity filazantsara ity no za tsy miteny hoe momba raha momba ity filazantsara ny fanjakana izay hoentiny teny dia tadiova vahavalon'ny Satana izany ianao. Ka manasa antsika ary araka hivavaka dia ametraka amin'ny fotoana am-pelantan'Andriamanitra ary ametraka ihany koa ny fiainantsika am-pelantan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra raha io raha inay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao mankalaza anao zaray midera anao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao zaray hatramin'izao koa mandrakizay. Dia raha inay ny anaranao raha io kalazay ny anaranao raha io mena voninahitra ny ianao hatramin'izao koa mandrakizay. Misaotra raha mbola afaka mifanatry tabeto izahay. Afaka hiara-hianatra sy andinika ny teninao. Ao ka raha ilay fanainao mahery ane no hiasa aminay amin'ny fahafenona eto. Ka izy no hitaridaranay, izy no anolontsainanay, izy no ampianatra anay. Ny marina rehetra ary ny marina hanafaka anay tsy handevo. Raha io mifona aminao ihany koa nefa izahay. Amin'izay mety telokaisy tsy fahamarinana vitanay teo anatrehanao. Satria olombelona ihany izahay. Ary na dia efa miambina ary izahay ambavaka, miambina amin'ny fianarana ny teninao. Dia mbola indray to mbola mety mora tohana ihany, indray to mbola mora tehitra ihany, indray to mbola alay-panahy ihany, ary indray mbola latsaka amin'ny fahalemena ihany. Ninina Tompo fahotanana tsy famendrena vitanay teo anatrehanao. Dia hifonanay aminao izany fangatana efa amindram-poso famelan-keloka. Mangataka aminao izay Kristy io diovy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Ary dia misaotra anao izay Andriamanitra fa mbola noho ny fahasoavanao no natoy izao anay. Eny ny teninao Andriamanitra manao hoe na dia ho foana aza ny lanitra sy ny tany, na hifofofo aza ny tafiotra, na hitselatra ara ny oram-baratra, na hirotsaka ara ny orana mifofofofo, na eo ara ny horohorontany, dia hoy ny teninao hoe tsy misy mahasaraka anay amin'ny fitiavana ny Kristy. Ao ka re Jesosy izany fitiavana anao izany toetra ao anatinay tsy saraka aminay. Ary na dia mafy aza ny fizahany toetra hoentinay, ampaherezy zara io atanjao ny finoanay. Hoy ianao Kristy manambara manao hoe ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana makanesa dia amiko fa izao no anomenareo fitsarana. Eo am-pelantananao Jesosy no ametrahanay ny entanay rehetra. Ny ahiahinay, ny tebotebonay, ny tahotra rehetra, ny adi-tsainay. Fa raha ianao Jesosy mitondra izany dia ho maivana izahay. Aoka ny fitsaranao, ny fiadananao hitoetra aminay. Ary inona zavatra mitranga amin'ny fiainanay dia aoka tsy hoeritreretinay ho loza izany raha misy fankapanahy na misy fizahantsoetra. Fa ny teninao dia manambara manao hoe za dia manana hevitra hiverana anareo dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Ary ny teninao dia manambara manao hoe miara-miasa ny zavatra rehetra asoa izay tianao. Ka dia mety zavatra tsy fantatra ankehitriny fa ianao mpafantatra anay izany ho avy. Mideranao izay raha eo mankalaza anao izay ary manome voninahitra anao eny mananatra avy ny anaranao izay. Raha eo raha kofy amin'ilay raha ny zanak'ondry izao fampianarana izao, ny fifandraisanay, tokantrano ny tsirairy avy. Ka aoka ny tsy hanan'ilay ratsy fahefana izany na dia kely aza. Eo am-pelantananao raha no ametrahanay ity fampianarana ity. Ka raha dia volo Satana izay hoentina manafika anay,
hoentina manafika ny tokantranonay, hoentina manafika ny fampianarana, hoentina mitondra fanakorontanana rehetra, dia ilay vonona ny rany zanak'ondry sy ny fofona ny Kristy lasa ny afo mandevina Satana sy ny asany rehetra tsy mahakasika anay ny amin'izay voalaza rehetra teo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofona ny Kristy, levo ny Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny ranao Jesosy. Halleluia, halleluia. Dia raina ny anaranao Andriamanitro, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ianao raha io hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluia, halleluia. Dia eny Andriamanitra raha io mangataka aminao izay. Mivavaka ihany koa izay ho an'ny tsy anasa, ho an'ny izay anala fanadinana, mivavaka izay ho an'ny problème tokantrano, problème zanaka, problème eo amin'ny fianakaviana, problème eo manodidina. Mivavaka izay raha io na problème resaka asa ihany koa aza. Raha io aokanenao hiain'ny fitarainan'ireo zanakao izay mitady asa. Ka mety izy raha io amin'ny asa sahaza ho azy ireo nenao mba hahafahany mamelona ny tokantranony. Aokany koa ianao raha io andamina ny olana rehetra izay mitranga ny amin'ny toeram-piasana na ny amin'ny toeram-pianarana. Aoka raha ianao andravina izany, ka aoka ianao ny hiady anainy amin'izany. Eo ihany koa ireny problème zanaka, problème tokantrano, problème vady, problème eo amin'ny fianakaviana. Andriamanitro, aoka ianao ny hiady anainy amin'izany rehetra izany fahangina izay. Aoka raha io amin'ny rariny vahoakanao nenao, araka ny teninao manambara manao hoe fa ny zanako sy ny asan'ny tanako izay mangataka amiko andro aman'alina, mitaraina amiko andro aman'alina, movy tsy haino any an-danitra any ianao. Mihaino tokoa ianao Andriamanitra iray. Fa ny angatanao aminay iray dia mba ahitana finoana ao anatinay. Aoka ny fanahinao no ampitetra ny finoana ao anatinay. Dia raina mandraka izay ny anaranao raha io. Dia izay tsy voateny ny ravakay raha io dia aoka ireny fanahinao no hifona amin'ny fitaraina tsy azo tonoy. Ameno izany. Dia mitenena raha io fa voninkaina izay vahoakanao. Ny anaran'i Jesosy, alleluia. Amen. Irosorisika ny amin'ny lesony. Ny resaka resantsika farany izy zany dia niresakitsika ny amin'ireo fanjakana efatra zany izay nifandimby tamin'ny alalan'ilay tsangam-bato lehibe zany. Dia hitantsika tao anatin'izany moa hoe fanjakana voalohany dia ny fanjakana babiloniana, ny fanjakana faharoa dia naneo an'ilay fanjakan'ny mediana sy ny persiana, fanjakana fahatelo naneo ny fanjakana grika, ny fanjakana fahaefatra izay asehon'ilay vy zany amin'ilay tongotra maneo amin'ny fanjakana romanina. Dia androany indray zany tsika dia hiresaka indray tsika ny amin'ilay le tongotra zany izay le ratsa-tongotra zany izay vy miaro tanimanga. Inona indray ary vy miaro tanimanga io, ary inona indray ny fanjakana zany asehon'io, satria le sary vongana zany dia zao maneo le fanjakana ny fandimbya izany. Dia vakitsika zany le izy, hiresaka zany tsika mikasika ilay tongotra izay vy miaro tanimanga zany, dia hiresaka tsika mikasika an'io. Vakitsika ary ny andininy 270 ka hatramin'ny 770. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Daniel 2 ny andininy 270 ka hatramin'ny 770. Ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsa-tongotra fa ny tapany tanimanga ny mpanefy tanimanga, ary ny tapany vy dia ho fanjakana mizarazara izy. Nefa isy herim-by eo aminy, satria nahita vy miaro tanimanga mbola fotaka ianao. Ary toy ny ratsa-tongotra, ny tapany vy, ny tapany tanimanga dia toy izany ny fanjakana. Ny tapany ho mafy, ny tapany ho malemy.
ary toy ny nahitanao ny vy miaro tamin'ny manga mbola fotaka dia toy izany no iarony amin'ny taranak'olombelona nefa tsy hitambatra izy dia toy ny tsy fetezan'ny vy miaro amin'ny tanymanga. Raha mijery zany sika nio texte zay nivakitsika io raha ampoarina amin'ireo texte nivakitsika mikasika ilay ohatra ny hoe ny kasika ilay hoe ny fanjakana volamena, ny fanjakana volafotsy, ny fanjakana varahana, ny fanjakana vy. Dia andiany kely ny ilazany miresaka an'ireny fanjakana reny. Fa amin'ity fanjakana farany ity zany izay asehon'ity satria eo amin'ny fanjakana farany io hitatsika rehefa nijery le sarivongana sika no nenjera le vato tsy nendatanana ka nanjera le fanjakana rehetra. Dia amin'ity fanjakana farany izay asehon'ity le visy tanymanga ity zany dia zao hoe lehibe zany ny andiany miresaka anazy ity zany hoe matora vao miresaka izy zany hoe lehibe tahaka an'izay misy importance an'izany le izy misy lanjany zany ny zavatra zay resahany ao anatiny io. Dia raha nijery ihany koa tsika le texte zay nivakitsika teo dia inona ny zavatra nahatsikaritsika tao anatiny? Zavatra hitantsika rehefa niresaka tsika le hoe fanjakana voalohany, fanjakana faharoa, fanjakana fahatelo, na ny hoe fanjakana babiloniana, fanjakana mediana sy ny persiana, fanjakana grika, fanjakana romana. Dia raha miresaka tsika ty fanjakana visy tanymanga ty dia inona ny zavatra resahany io? Tsy miresaka hoe fanjakana vaovao mihitsy izy eto. Tsisy teny mihitsy hoe ary ty fanjakana fahadimy. Tsy ny teny izy. Tarizy ny teny hoe fanjakana voalohany babiloniana, fanjakana faharoa mediana sy persiana, fanjakana fahatelo grika, fanjakana fahaefatra romana. Fa eto zany izy tsy miresaka mihitsy hoe fanjakana fahadimy ty. Zany hoe raha miresaka ty fanjakana visy tanymanga ty zany ianao dia tsy fanjakana vaovao zany io. Tsy hoe fanjakana vaovao hafa indray zany. Zany hoe tsy misy fanjakana vaovao mipoitra zany io. Fa inona zany ty fanjakana resahany eto ty zany? Dia ny mahatonga an'ilay hoe tsy fanjakana vaovao dia zao, inona ny antony? Jereo tsara fa inona ny zavatra hitantsika amin'ilay fanjakana farany io? Mbola misy vy ao anatiny. Zany hoe mbola misy herin'ilay vy ao anatiny. Zany hoe mbola hitantsika eo zany ny trasin'ilay fanjakana romanina zany mbola hitantsika eo anatin'ilay ratsan-tongotra zany. Satria le fanjakana vy zany miaro amin'ny tanymanga. Zany hoe zay mahatonga ilay hoe tsisy fanjakana vaovao satria le vy zany mbola hitantsika eo amin'ilay ratsan-tongotra. Dia jerentsika kely ngefa zao niteneniny eo amin'ilay toko faharoa andininy faraika amby efapolo izy miteny an'izay. Vakitsika ilay andininy faraika amby efapolo dia izy ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsan-tongotra fa ny tapany tanymanga mimpanefa tanymanga ary ny tapany vy dia ho fanjakana mizarazara izy. Ny tapany vy izy. Zay zany mbola hita eo zany le vy zany. Izany hoe ny dikan'izay zany dia zao hoe ity fanjakana faran'izay resahana ity zany dia mbola ao anatin'ny inona? Ao anatin'ilay régime an'ilay fanjakana fahaefatra. Ohatra miresaka tsika hoe 4e publique, 3e république. Dia na dia misy ara ohatra na dia misy ara ohatra ny hoe président nitondra teo aorinan'iny président ny ohatra ny teo amin'ny andro 4e publique ohatra nisy président nitondra teo nametraka an'izay 4e publique zay kanefa misolo iny président iny kanefa le régime ny 4e république mbola mipetraka dia mbola anatin'ny 4e république foana iny na dia mbola na président vaovao aran'io. Dia ity régime ity zany ny zavatra hitantsika eto dia zao mbola anatin'le régime ny fanjakana romanina zany ty régime ty fanjakana mbola nipetraka ty. Mbola anatin'le régime le fanjakana fahaefatra zany ty régime ity. Fa ny zavatra mahatsikaritra antsika eto dia zao misy zavatra vaovao nipoitra zany eto. Eo akaikin'le vy dia inona moa zany? Fa lay tanymanga. Io zany dia io ny zavatra teny ho resahantsika zany mahatsikaiky hoe maninona ty tanymanga ty miaraka amin'ity vy ty. Maninona ty tanymanga ty miaraka amin'ity vy ty. Fantatsika tsara fa ilay vy dia inona? Tahaka an'ilay métal rehetrarehetra zay hitantsika hoe ny volamena, ny volafotsy, ny varahana, ny vy dia inona reo? Reo dia fanjakana zany hoe resaka fanjakana ara-politika zany reo. Dia raha vao miresaka zany tsika ny ty vy hitantsika amin'ity ratsan-tongotra ity dia zao misy fanjakana
fanjakana politika zany resaka politika zany resana am'ty le hoe vy mbola hita amin'ny ratsatongotra ity fa zao fotsiny lasa niaro inona le izy lasa niaro tamin'ny manga de inona ny ifandraisan'le vy am'le tamin'ny manga inona ny ifandraisan'ity fanjakana ity zany am'ty tamin'ny manga ity ty resaka politika ity zany am'ty resaka tany manga ity de hojerentsika zany le izy de zavatra anankiray de zao voalohany aloha de zao hoe ilay visy tamin'ny manga de hitsy atsika amin'ny endrika zany tsy miaraka satria zavatra tsy tokony miaraka zany amin'ny zavatra tsy mety miaraka satria ahoana nikambana ny visiny tamin'ny manga zavatra possible ve zany zavatra azo akambana ve zany manaova trano ianao de akambanao amin'ny tamin'ny manga ny vy zavatra mety mikambana tsy zavatra tsy mety mikambana zany ary ilay eo amin'ny Daniela toko faharoa andiny raika amby efapolo izy de miteny an'izany mihitsy inona ny zavatra miteneny teo raha nandiniky tsika de zao ny teneniny andininy raika amby efapolo ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsatongotra fa ny tapany tamin'ny manga mpanefy tamin'ny manga ary tapany vy de ho fanjakana mizarazara izy fanjakana mizarazara izy amin'ny teny frantsay ny ilazany anazy de zao ce royaume sera divisé ozy izy zany hoe fanjakana mizara zany io fanjakana io izy izy zany hoe fanjakana tsy mety miaraka zany zavatra tsy mety miaraka zay mahatonga an'izy hoe le fifandraisan'le visy tamin'ny manga zany hoe ny signification zany na ny hevitra n'lay hoe visy tamin'ny manga miaraka io de ny hevitra an'izay zany de zao hoe fisarahana ny hevitra an'izay zavatra tsy mety miaraka zany zay zavatra zay de eo amin'ny Daniela toko faharoa ihany koa izy mbola miteny an'izay andininy fahatelo amby efapolo de aolana izy eo amin'ny andininy fahatelo amby efapolo de zao nivaky ny teny toko faharoa andininy fahatelo amby efapolo ary toy ny nahitanao ny vy miaro tany manga mbola fotaka de toy izany no iarony amin'ny taranak'olombelona nefa tsy hitambatra izy dia toy ny tsy fetezany vy miaro amin'ny tamin'ny manga nefa tsy hitambatra ozy izy de tahaka n'inona tsy fetezany vy miaro amin'ny tamin'ny manga satria ny vy zany de zao tsy mety miaro amin'ny tamin'ny manga eo zany ny zavatra mahagaga amin'le izy hoe taorianan'le fanjakana romanina le fanjakana vita atsika de ny zavatra aseho atsika ankehitriny de resaka hoe fisarahana zany eo anatin'ity fanjakana faran'ity zany de misy division misy fisarahana zany eo nefa ny zavatra hitantsika teo am'le fanjakana romanina de zao inona ny leitmotiv ny fanjakana romanina leitmotiv ohatrany hoe karazana hoe tsangam-baton'ny fanjakana romanina zany na ny zavatra voatosin'ny fanjakana romanina de ny hoe unité na hoe ny fitambarana hitantsika zay tamin'le resaka hoe pax romana tamin'ny alalan'le fahefan'ny gouvernement romanina sy ny fahefan'ireo miaramilany nandritra ny 500 ans na 500 taona voafehin'ny fanjakana romanina zao tontolo zao zany nanomboka hatrany Angleterre ka hatrany amin'ny Union Frata any Mesopotamia any amin'ny faritra Iraka iny zany ka mandra-pahatonga aty Afrique du Nord zany hoe nivelatra be ny territoiren'ny romanina de na de teo ara zay fivelarany zay araka nefa lesinao ianarantsika ty zao vokatra ny fitantanana zay mahery vaika nampiasain'ny romanina ao anatin'ny main de fer ny hitantanany an'izay hoe temby no ny hitantanany an'izay de zao niaina tao anatin'le hoe paix romaine zao tontolo zao na hoe fiadanana eo ambany fahefan'ny Roma zany de hitantsika tao anatin'ny tantara zany izay zavatra zay de ny zavatra nisy nefa de zao ankehitriny ny zavatra hitantsika de zao hoe taorianan'le fanjakana romanina de zao le fanjakana lasa visy tany manga zany hoe araka le nasiony teo ao anatin'ny division ao anatin'ny fisarana zany hoe fanjakana lasa mizara indray zany ny zavatra resahana eto de raha mijery ny tantara zany tsika taorian'ny fanjakana romanina de voapirofo ao anatin'ny tantara ve zay zavatra zay hoe nizarazara tokoa raha ve ny fanjakana zany taorianan'ny fanjakana romanina de ny tantara manapirofo an'izay satria ireo territoire zay nanjakan'ny fanjakana romanina taorianan'ny nahalavon'ny empire romanina de zao
ny zarazara ny fanjakana. De io moa le zavatra sehony any amin'ny any amin'ny Daniela 7 sy any amin'le Apokalipsy 7:12 andininy voalohany miresaka izy le tandroka folo. Satria io le fizarazarana zay nisy zany mbola resahantsika be mikasika ny zavatra. Io le fizarazarana nisy taorinan'ny fanjakana Romanina izany. Araka ny voalazan'ny faminaniana nefany miresaka nyty fanjakana farany ity zay ao anatin'ny fisarahana ity de io fanjakana io nefany de io fanjakana io ny fanjakana farany mandra-piavin'ny fiavin'ny zanak'ondry fiverenan'i Kristy fanoloany. Zany hoe le fanjakana fizarazarana zany hoe tsy hisy tsorony zany ilay hoe ohatrany hoe tamin'ny andron'ny Empira Romanina hoe fanjakana ray de izy mihitsy ny tena manjaka maneran'izao tontolo zao. Hoe tena izy zany no mibahana hoe hitapoko hitam-pirenena hoe izy no mpanjakan'izao tontolo zao. Fa amin'izao fotoana zao misy ny manao an'izay fa amin'ny endrika miafina, amin'ny endrika mihaja. Fa tamin'ny andro taloha de miseho mihitsy izy hoe tena izy ny tena manjaka. Fanjakana Romanina, fanjakana Babiloniana, fanjakana Grika, tena tonga de mibahana. De amin'ny andro farany zay natsika zany de zao hoe io fanjakana mizarazara io zany no mitoetra mandra-pahatonga ny farany zany mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra izany. De vakitsika indray ny eo amin'ny andininy 2:20. Daniel 2:2 ny andininy 2:20. De ao aloha izy eo amin'ny andininy 2:20. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy ny ratsa-tongotra ny tapany vy, ny tapany tanimanga, de toy izany ny fanjakana ny tapany ho mafy ary ny tapany ho malemy. Zany hoe io fanjakana mizara io zany de zao. Satria ny ilany vy, ny ilany tanimanga, de ny hevitra n'le vy zany maneho inona? Maneho le hoe mafy. Zany hoe eo zany le hoe ny herin'ny vy ny ao anatiny, la force du fer. De io moa le hitantsika le hoe le herin'le hoe fanjakana Romanina matanjaka, mafy, manan-karena. De zay zany ny hevitra n'le hoe vy, ny hevitra n'le vy zany de le hoe fanjakana mafy zany ty fanjakana ity. Fanjakana mahery zany ty fanjakana ity. Le tapany indray nefany maneho le hoe tanimanga ny mpanefy tanimanga. De maneho le endrika inona indray amin'ny lafiny ankilany zany amin'le fanjakana. Maneho ny lafiny malemy. Maneho ny lafiny malemy. Zany hoe hery anankiroa zany ny miaraka ao. Hery mafy de hery maninona? Hery malemy. Zany hoe fort et faible zany miaraka. De ny zavatra anankiray nefa de ity. Araka le niteneniny teo hoe ao anatin'ny fisarahana ity fanjakana ity. Izy ao anatin'ny fisarahana io zany inona le fanjakana ito araka le zavatra nresantsika teo. De hoe fanjakana fort et faible zany no miaraka ao anatin'le fisarahana. Ireo zany no miaraka. De raha mijeritsika ihany koa amin'izao fotoana zao, jereony amin'ny monde ianatsika amin'izao vanim-potoana zao, de jereo ny karakteristika an'izao tontolo zao. Hoe manahoana ny fanjakana maneraka n'izao tontolo zao. Misy ny fanjakana tena hoe mafy, manan-karena, mahery. Misy ny fanjakana tena hoe mahantra, malemy, mitsipozipozy. Ampiarina fotsiny ny Madagasikara, ampiara amin'ny Frantsa, zavatra reo tsy mitovy zany. Zavatra reo tsy mitovy zany. Madagasikara amin'izao fotoana zao tena mahantra Madagasikara. De raha mijery ny aty ampitana ny maso ianao de tena hoe manan-karena, manam-bola, mahery, matanjaka. Raha na ara-tafika io, na ara-politika io, na ara-ekônomika io. Da raha raisina amin'izay tsotra hoe firenena malagasy de hitantsika. Madagasikara moa no raisitsika ohatra zany amin'izy fa betsaka ny firenena azo alaina ohatra ny amin'izany. Ohatra ny hoe Haïti zao de azo raisina amin'izany ohatra zany. Be dia be zany zay misy fanjakana malemy. De ireo zany ny fanjakana hitantsika manerana an'izao tontolo zao zay andro ianatsika izao. De be dia be zay firenena zay zany izay tsy mitovy manerana an'izao tontolo izao. Raha mijeritsika tany amin'ny satria ny zavatra hojerentsika mantsy de hijeritsika zany hoe inona ry tanimanga io zany. Zay ny zavatra hojerentsika. Ny zavatra hitantsika nefa teny aloha de zao hoe ireo
metaly hitatsika rehetrarehetra reo volamena volafotsy varahana vy de naneo inona izy ireo naneo an'ilay fanjakana nisy tamin'ny androny ny volamena naneo ny fanjakana babiloniana ny volafotsy naneo ny fanjakan'ny mediana sy ny persiana ny varahana naneo ny fanjakana grika ary ny vy naneo ny fanjakana romana lay volamena ny heviny tamin'ilay fanjakana babiloniana de zao naneo an'lay voninahitra ny babilôna sy ny famirapiratany babilôna le volafotsy indray naneo ny fahefana arabola any mediana sy ny persiana ny varahana naneo ny fahefana aratafika any miaramila grika satria iny nanaovan'ny fanjanahana navitany nandeha lavitra naneran-tany ilay vy indray naneo an'ilay fahefana aratafika sy ara-pitantanana ny fanjakana romana raha ohatra ary ka zay zany ny hevitra n'ireo fanjakana amin'ny endrika metaly zay naseho antsika inona indray ary zany ny hevitra n'ity resaka hoe tany manga ity zany de misy heviny manokana zany izy io voalohany aloha zany hoe tany manga zany de zao tsy metaly ny tany manga fa hafa zany ny natioranyity tany manga ty hafa ny natiorany tany manga de fantatsika tsara fa ny natioranyireo metaly teo aloha de zao hoe ara-politika ny natioranyireo metaly teo aloha ity tany manga ty indray zany inona zany ny natioranyity tany manga ty de Daniela no miteny anazy eo amin'ny andininy faraika amby efapolo izy miteny an'izay toko faharoa andininy faraika amby efapolo zao ny tenen'ny Daniela eo amin'ny andininy faraika amby efapolo ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsa-tongotra fa nitapany tany manga ny mpanefa ny tany manga ary nitapany vidy eo fanjakana mizarazara izy eo amin'le voalohany eo izy de ahoana tsara izy ary satria hitanao ny tongotra sy ny ratsa-tongotra fa nitapany tany manga ny mpanefa tany manga zay zany ny description na sary nanehoany Daniela anty tamy manga ty izy tsy hoe tamy manga n'importe quel tamy manga fa tamy manga n'inona ozy izy le izy tamy manga ny mpanefa tamy manga iny zany tamy manga ny mpanefa tamy manga zany de ho an'ny olona pahitao zavatra de mahalala an'izany tsara de manao vazy reny izy de le mimpanefa tamy manga reny zany hoe large amin'ny teny frantsay izy hoe l'argile du potier ozy izy mpanefa tamy manga manao vilia izy le fanaovana vilia porcelaine reny zany de fa vilia tamy manga amin'ny alalany reny na vera tany manga na vilany tany manga na fatana tany manga ho an'ny mpanefa tany manga vazy tany manga de izay zany ty tany manga resana ty tsy n'importe quel tany manga izy ty fa eo tany manga ny mpanefa tany manga raha mijeritsika nefa ny ara-baiboly inona moa zany hoe tany manga ny mpanefa tany manga zany inona ny hevitra satria ny zavatra ho jerentsika de hijeritsika hoe inona ny hevitra n'io tany manga ny mpanefa tany manga io de raha jerena araka soratra masina zany io de zao hoe raha vao mampiasa an'io hoe tany manga ny mpanefa tany manga io ny soratra masina de inona ny zavatra sehon'izay ny zavatra sehony de zao maneo ny zavaboarin'Andriamanitra maneo ny zavaboary maneo ny zavatra noharian'Andriamanitra zany raha vao hoe ny tany manga ny mpanefa tany manga no resana ao anatin'ny soratra masina de maneo ny zavatra noharian'Andriamanitra na ny zavaboarin'Andriamanitra jerentsika kely andray tsika ohatra toy amin'ny soratra masina Isaia toko fa 7:1 raisitsika izay Isaia toko fa 7:1 Isaia toko fa 7:1 de vakitsika ny andininy fahafito Isaia toko fa 7:1 ny andininy fahafito Isaia toko fa 7:1 de ny andininy fahafito de ahoana izy izy eto fa ankehitriny Jehovah rainay ianao izahay dia tany manga ary ianao no mpanefa anay ary asan'ny tananao izahay rehetra ahoana tsara ozy izy fa ankehitriny Jehovah rainay ianao izahay dia tany manga ary ianao no mpanefa anay ary asan'ny tananao izahay rehetra eto zany de miteny mihitsy izy manoa izahay dia tany manga iza ny mpanefa anay ianao no mpanefa anay ary maninona asan'ny tananao izahay rehetra
zany hoe zao zavaboary rehetra zao zany de zao Andriamanitra no nahary azy. Andriamanitra no nahary ny olombelona sy ny zavaboary rehetra zay hita zany de Andriamanitra no nahary azy. De jereo ihany koa amin'ny Isaia ihany 7:20 fa 4:40. Isaia 7:20 eo kaikeo ihany de vakitsika ny 4:40. Endre izato fahadalanareo moa ny mpanefy tanimanga va no noheverina ho tahaka ny tanimanga ka ny natao va ilaza am'izay manao azy hoe tsy nanao azy izy, na ny zavatra voaforona va ilaza zay namorona azy hoe tsy manam-pahalalana izy. Am'izao fotoana zao ndray zany ny zavatra misy de zao manao hoe le zavatra notefena indray no miteny manao hoe za tsy narinao ho antsy an'le mpanefy. Ka iza mbola nisy tanimanga itefy miteny amin'ny mpanefy anazy manao hoe za tsy nataonao. Endre ny fahadalanareo moa ny mpanefy tanimanga va no hoheverina ho tahaka ny tanimanga no hoe mitovy amin'ny tanimanga. Ka ny natao va ilaza zay nanao azy hoe tsy nanao ahy izy, na ny zavatra voaforona va ilaza zay namorona azy hoe tsy manam-pahalalana izy. Maneho an'Andriamanitra zany le namolavola atsika, namorona atsika, nanefy atsika. Farany jerentsika ty amin'ny Jeremia 7:20. Jeremia 7:20 ny 1:9. Jeremia 7:20 de ny 1:9. Ahoana izy eo amin'ny 1:9. Moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tanimanga ity vao ry taranak'Israely ho Jehova. Indro toy ny tanimanga eo tanan'ny mpanefy azy de toy izany ianareo eo tanako ry taranak'Israely. Moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tanimanga ity vao ry taranak'Israely ho Jehova. Indro toy ny tanimanga eo tanan'ny mpanefy azy de toy izany ianareo eo tanako ry taranak'Israely. Toy ny ahoana tsara izy teo farany teo verenako tsara fotsiny izy teo. Indro toy ny tanimanga izy eo tanan'ny mpanefy azy de toy izany ianareo eo tanako ry taranak'Israely. Zany zany tsika tanan'Andriamanitra eo tanany tahaka ny eo tanan'ny mpanefy tanimanga de tahaka zany koa no tsika eo anatren'Andriamanitra zany satria Andriamanitra no nanao atsika. Izany hoe raha vao miresaka zany tanimanga ao anatin'ny soratra masina hoe miaraka amin'le hoe potier. Raha vao miresaka tsika hoe tanimanga miaraka amin'le hoe mpanefy tanimanga de inona ny zavatra voakan'izay? Maneho zany le fifandraisan'Andriamanitra, maneho le fifandraisan'ny olombelona amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra no mpahary atsika. Zany hoe tsika zany manino miankina amin'Andriamanitra tsika satria tsy navita tena tsika. Izy no mpanao atsika. Izy no miaha atsika. De raha vao miresaka tsika izay fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra zay de inona ny zavatra voakan'izay? Io le zavatra teneniny amin'ny Apokalipsy manao hoe matahora n'Andriamanitra ka omey voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy zay rehetra eo aminy fa tonga ny andro fitsarany. Amin'izany miankohaka miankohofy eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany. De raha vao miresaka zany ianao le fifandraisan'ilay tanimanga amin'le mpanefy tanimanga de maneho an'izay fiankohofanao amin'le mpahary anao zay. De ny zavatra seho an'ity tanimanga mpanefy tanimanga ty zany de zao inona zany ty fahefana ity? Fahefana ara-pivavahana zany io fahefana io. Zany hoe le tanimanga ny mpanefy tanimanga zay resahana eto miaraka amin'ilay vy zany de zao fahefana ara-pivavahana zany io. Amin'ny teny frantsay de zao hoe pouvoir religieuse zany io pouvoir io. Zay zany naturan'ity fahefana ity. De ny zavatra hitantsika nefa de zao miaraka amin'ny vy ny ahitantsika anazy nahitantsika an'ity fahefana ara-pivavahana ity. Inona nefa le vy? Fahefana ara-politika. Ka le vy sy tanimanga miaraka zany de maneho fanjakana sady ara-politika no ara-pivavahana.
zay zany ny sary asehoan'ilay tanymanga sy ilay vy miaraka zany maneo le fanjakana ara-politika sady ara-pivavahana de ny zavatra misy anefa de zao io fanjakana ara-politika sy ara-pivavahana io de mbola hitantsika io am'izao vanim-potoana ianantsika am'izao andro fotoana zao ary maninona le izy no hitantsika am'izao vanim-potoana am'izao farany zao satria io fanjakana io de zao hatramin'ny farany ny toeran'ny fanjakana io mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny amin'ny raony lanitra satria natao hatratratra any amin'ny farany io fanjakana io fanjakana ara-politika sady ara-pivavahana iza zany io fanjakana io raha nyresaka tsika tary hoe ny fanjakana volamena nanehoan'ny Babilôna ny fanjakana volafotsy nanehoan'ny fanjakana Mediana sy ny Persiana ny fanjakana varahana nanehoan'ny fanjakana Grika ny fanjakana vy nanehoan'ny fanjakana Romana ny fanjakana visy tamin'ny manga zany maneho an'izy de tonga tokana ihany ny fahefana mahafeno an'izay fepetra zay tokana ihany eto ambonin'ity tany ity ny fahefana mahafeno an'izay de iza ny fahefan'ny eglizy ny fahefan'ny eglizy de izy io eglizy io ny eglizy katolika romana ny eglizy katolika romana iny no mahafena ny fepetra hoe fanjakana ara-politika sy ara-pivavahana io manana ambasady manerana an'izao tontolo zao ny fanjakan'ny Vatican ny ambassadeur ny antsona reny le hoe nonce apostolika reny ny ambassadeur reny mifandray amin'ny firenena manerana an'izao tontolo zao ary iza no nametraka azy raha ara-tantara no jerena iza no nametraka any fahefana io teo amin'ny toerany de hitantsika eo le continuité na le fitohizan'le izy avy eo amin'le fanjakana romanina mahatonga aty amin'le fanjakana vaovao amin'le satria régime maray ihany zany le fanjakana romanina sy le fanjakana visy tamymanga de zao iza no nametraka an'io fanjakana io teo amin'ny toerany de zao tamin'ny alalan'ny fanohanan'ny fanjakana romanina tamin'ny androny de ny empereur Constantin ka hatramin'ny empereur carolingien ireo empereur ireo tamin'ny fanjakana romanina no nametraka any eglizy tamin'ny toerany raha tamin'ny voalohany izy ny eglizy de zao voenjika nampijaliana nampahoriana fa rehefa notohanan'ny Constantin izy de zao nifandray tamin'ny politikan'ny Roma zany de lasa religion d'état ny fivavahana kristianina nanomboka tamin'ny andron'ny Constantin lasa religion d'état zany hoe lasa fivavahana ekena eo amin'ny fanjakana ny fivavahana kristianina de ny eglizy katolika moa izany vokatra n'izay nefa ny vokatrazay fiarahany tamin'ny fanjakana romanina zay tamin'ny alalan'ny Constantin hatramin'ny carolingien io de zao hoe satria ireo no nametraka anazy tamin'ny toerany tamin'ny fahefana de mba hahafahany mifanaraka tamin'io fanjakana io de zao hoe io fanjakana io ny fanjakana romanina no nanina nametraka ny organisation hiérarchique ny eglizy ny fitantanan'ny eglizy organisation hiérarchique zany hoe fitotongana mpitondrana zany teo amin'ny fiangonana teo amin'ny eglizy katolika vokatra an'izay ihany koa ny fanjakana romanina no nanome azy ninona ny bien temporel na hoe ny arenany zany sy ny fananany rehetra ireo no nanome azy ny arenany rehetra na tonga azy manan-karena be vokatra ny nametrahany ny empereur azy teo amin'ny fitondrana ary farany de zao satria izy nifandray tamin'le fanjakana ara-politika de zao tsy maintsy nanao compromis zany hoe tsy maintsy nisy fifanarahana zany tao nisy compromis nataonao de inona vokatra zay compromis zay efa nianarantsika teto tsy maintsy ny cede izy tamin'ny fahamarinana nisy fahamarinana ny emorany zany satria ny gentilisa satria gentilisa Roma gentilisa mantsy no iarahanao de raha vao miaraka amin'izay ianao de zao manao ny
manana ny fivavahany koa ny Roma Gentile. Dia inona ny zavatra niseden'ny Eglizy? Ny fivavahana tamin'ny andro sabata. Satria talohan'ny niarahany tamin'ny Constantin dia zao nivavaka tamin'ny andro sabata ny fiangonana kristianina. Nivavaka tamin'ny andro sabata ny fiangonana kristianina. Fa nanomboka teo satria lasa fiangonana ara-panjakana izy miaraka amin'ny empereur dia lasa ny andro lahady ny azo andro ivavahana. Inona moa le andro lahady? Andron'ny masoandron'ny fanjakana romanina, zay andro fivavahana ho an'ny andron'ny fanjakana romanina. Ahoana no afahan'ny mponina ny Roma rehetra anaika an'ity fivavahana vaovao ity? Dia tsy maintsy natambatra zany ny fivavahana ara-jentilisa, natambatra amin'ny fivavahana ara-kristianina. Nesorina ny sabata, nosoloina ho alahady. Dia lasa nivavaka tamin'ny andro alahady ny kristianina nanomboka ny fotoana io. Efa nianarantsika teto zany. Be dia be ny fiangonana miaro an'izany fiangonana andro alahady zany hoe nitsangana ny tompo hoe azo ivavahany hoe zao. Dia faly fotsiny ny katolika manao misaotra ry zanako. Satria nahoana? Izy no nanovany io andro fivavahana. Dia ny olona rehetra nefa miady manao hoe hoy satria nitsangana ny tompo ny andro alahady dia miezaka manamarina ara-baiboly zao. Fa ny katolika inge tsy mba miteny an'izany. Katolika tsy mandà zany mihitsy, ary efa nianarantsika teto zany. Katolika tsy mandà mihitsy hoe zay tsy nanovany io zany. Manaiky mihitsy hoe zay nanova. Fa reto fiangonana zandry mivavaka amin'ny andro alahady reto no miezaka mitoky sy andininy be mihitsy hoe azo ivavahana amin'ny andro alahady. Odoy nga vitan'izany izy ity. Mba jereo le tantara hoe avaizany ny aingan'le zavatra. Fa zay ny aingainy io. Ka ho an'ny olona rehetra zay mivavaka amin'ny andro alahady dia zao manaraka ny compromis nataon'ny Église katolika tamin'ny fanjakana romanina, tamin'ny empereur Constantin hatramin'ny Corallensien. Dia zay ny compromis nataony kasika ny sabata sy ny alahady. Dia fantatsika moa fa taoriana zay be dia be koa ny zavatra nanaraka. Ny fety jentilisa reny hitantsika ny resaka hoe Noely, ny azo Noely any am-piangonana. Vokatra izay fiarahana zay nge natonga ny reny tafiditra tao am-piangonana. Ao reny tsangambato reny lasa hoe ivavahana, hoe olona masina. Avy amin'ny fomba jentilisa daholo reny nampidirina, fomba ny jentilisa daholo reny nampidirina tany am-piangonana. Dia manaraka daholo. Dia zay le izy. Dia mahazo tomo zany zay anao an'izany zavatra zany. Fa ny zavatra misy dia zao hoe ity association ty zany na ty fiarahan'ilay visy tany manga ty zany dia zao hoe azafady ilay fiarahan'ilay tany manga ty amin'ity vy ty zany dia zao hoe very tsikelikely zany le fahamarinana ara-tsoratra masina zay nanahana. Le fahamarinana avy amin'Andriamanitra tao aminy. Very tsikelikely zany ny andalana. Dia rehefa very io fahamarinana io zany ny niala tsikelikely dia zao lasa very le fifandraisany amin'Andriamanitra. Tsisy fifandraisana intsony satria ilay didin'Andriamanitra zany tsy tao aminy intsony. Fa ilay didin'Andriamanitra latsan'iny lasa ny sakrifieny. Lasa nataony sakrifisy ilay didin'Andriamanitra. Sakrifieny tamin'inona? Tamin'ny alalan'ilay hotelin'ny fitahiana sy ny arena sy ny voninahitra ny solony amin'izay zany ilay didin'Andriamanitra. Naleo nazo an'izay voninahitra sy arena sy laza izay sy toeram-panjakana izay au profit an'ilay commandement an'Andriamanitra zany no lay didy folon'Andriamanitra, no lay didin'Andriamanitra. Dia zao rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny Église dia zao lasa Église eto an-tany izy fa tsisy fifandraisana amin'Andriamanitra intsony. Ohatra n'ireo fivavahana rehetra, fivavahana sampy rehetrarehetra sy ny zavatra misy rehetrarehetra zay misy manerana zao tontolo zao misy karazana fivavahana. Betsaka iny karazana fivavahana eto an-tany. Fa zao tafasaraka amin'Andriamanitra daholo dia ny Église maka an'izay toeran'izay. Aleo ny safidy an'izay dia azo ny arena sy ny voninahitra fa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Na dia teo aza zany izay fisarahany tamin'Andriamanitra zay. Fa nipahany zay nanaovan'izay compromis zay. Dia zao tafatoetra nefa n'izy fa tsy hoe maty. Tafatoetra izy satria amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mbola mitoetra izy. Dia io Église io zany amin'izao fotoana zao satria hitantsika tsara ilay izy araka ny tantara hoe
tamin'ny 508 no nanomboka nametraka azy teo ny fahefana romanina fa 538 no lasany tanteraka ny fanjakana zany hoe mbola nisy fanjakana kely tavela zany tateorina nametraka anazy satria ny empereur Constantin no nametraka azy teo nampatonga tany amin'ny corinthiens dia taty amin'ny taona 508 zany fa taty amin'ny andron'ny Clovis zany io fa tsy taty amin'ny andron'ny Constantin intsony dia naninona ny zavatra nitranga dia efa nanomboka aty amin'ny 508 zany izy efa nanomboka nametraka ny fahefany amin'izay dia tany amin'ny 538 izy tafatoetra tanteraka io fahefan'ny eglizy zany hoe rehefa tapitra zany le fanjakana romanina dia nisy transition tao anelanelan'izay zavatra zay dia rehefa avy eo nitoetra tanteraka amin'izay zany ilay fanjakana politico religieuse ity zany na hoe fanjakana sady ara-politika no ara-pivavahana izany dia eo zany dia zao hoe iza no nisolo an'ny Roma gentilisa zany Roma indray ara-pivavahana no nisolo an'ny Roma gentilisa i Roma ara-pivavahana no nisolo an'ny Roma gentilisa izy zany no nanisy izy no nandimby azy izy zany ty fanjakana vy miaro tany manga ity dia jereo tsara no nandimbiasa anazy fa nolovainy daholy zay momba ny Roma gentilisa io dia inona ny zavatra nolovaina hitantsika eo ny fiteniny ny eglizy miteny italiana nge ny eglizy zay fiteniny Roma gentilisa zany ny structure administrative zany amin'ny hoe rafi-pitantanana rehetra nolovainy tamin'izy nolovainy tamin'ny Roma gentilisa daholo ny symbolikan'ny Roma gentilisa nolovainy ino ny symbolikany ny puissance ny heriny dia nolovainy io heriny io Roma gentilisa io satria raha vao miresaka fotsiny angentsika hoe fanjakana Vatican zany mangofotra nge ny rehetra matahotra matanjaka nge zany zao tany rehetra zao miankohako eo anatrehan'ny Vatican zao rehetra zany hoe manino nolovainy zany heriny io ny symbolikan'ilay Roma gentilisa dia le herin'le vita ao aminy dia ny heriny zany nolovainy ity fanjakana ara-politika sy ara-pivavahana ity dia eo ihany koa le resaka le hoe le extension na hoe ny élargissement ny hoe ny fivelarany zany raha Roma gentilisa na enika n'izao tontolo izao araka le fandresantsika teo hatrany Angleterre ka hatrany amin'ny Union Efrata any Mésopotamie hatrany amin'ny Afrique du Nord dia jereo tsara ny rafi-pitantananyity ny eglizy manerana n'izao tontolo izao raha Roma zany dia zao hoe Roma gentilisa lazaina fa universel fa ny eglizy koa lazaina fa inona eglizy universelle ngeny eglizy katolika eglizy universelle raha vao mitondra fotsiny zany ianao hoe mitondra ny anarany ianao hoe Roma faharoa manaraka an'izay ianao koa no mipetraka ao a Roma satria ny fanjakana Vatican dia izy no mipetraka ao a Roma no mipetraka ny fanjakana Vatican dia mitondra ny anarana hoe Roma izy vao mitondra n'izay anarana izay fotsiny ianao dia inona ny dikan'izay anao ny tany rehetra satria izay ny hevitra ny Roma gentilisa dia izy nakan'izay toeran'izay nalain'izay toeran'izay dia jereo tsara fa iza ny anaran'ny eglizy katolika l'église catholique romaine universelle zay maneran-tany izy l'église catholique romaine ao a Roma no misy azy izy tena manaraka zay mahatonga hoe le régime eo ihany zany le régime fa iza ny naka le toerana ny eglizy ny nakan'izay fanjakana ara-politika sady ara-pivavahana ho ajantsika eo ny lesona fa maro ny zavatra mbola resana resantsika manaraka indrindra fa aleo hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra amarana ny fotoana dia pizantsika manaraka indray zay hivavaka tsika ary Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao zay midery anao ry manome voninahitra anao misaotra raha io raha afaka nianatra ny teninao zay manamasinana iray ny amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana voninahitra ny eo anao raha hitra amin'izao komandrak'izay
halleloia halleloia ny anaran'i jesosy nandratana izao vavaka izao retetonatrenao dia misaotra tompony amin'izay vitanay tamin'ny teny ity dia oka le rahanao jesosy andrakotra nay ka hiaro anay amin'ny losy amin'ny ratsy rehetra halleloia amen manao veloma antsika indray manaraka indray baibai daholo